Ity vakiteny voalohany androany eo amin'ny asan'ny apôstôly ty efa nivakina tamintsika tamin'ny lahady tany am-piangonana. Nisy ilay teny ny apôstôly teny masin-dapoly hoe sy maintsy amin'ny mpiaretana fahoriana betsaka no sy maintsy hidirasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay zany hoe zany fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy azo mora fa sy maintsy miaritra fahoriana fijaliana betsaka isika zay vao tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Sy teny mipetraka fotsiny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:20 akory io nitenenin'ny Paoly io, fa ao amin'ny evanjely ny fampianaran'i Jesosy ny taratasy amin'ny testamenta vaovao dia manamafy an'izany hoe ny fiainana maha-kristianina tsy maintsy mandalo amin'ny lakroa. Be ny kristianina indrindra any amin'ny sekta miandry Jesosy manafosafo, Jesosy tonga dia mamaha problème manao ohatra ny mécanicien tsonao izy rehefa vaky pneu atongavana mécanicien mahany olana dia izay izy mpamaha olana Jesosy mpamaha problème manao fa rehefa milamina ny fiainanao auto boom tsy isy ahalalànao azy tsony. Tsy izay ny fiheverana ny Jesosy araka ny fampianaran'ny Eglizy apôstôlika, fa hoe sy maintsy miaritra fahoriana betsaka zay vao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy aloha dia efa niteny zany pasivako fohy ny zavatra nitenenin'i Jesosy sasasasany hoe zao anisan'ny tenenin'i Jesosy hoe amanomboka izao dia azo ankeriny ny fanjakan'Andriamanitra. Azo ankeriny zany hoe ianao tena misy zavatra tena mipiatra manainy anao mihitsy, tena hoe mifofotra ianao, sahala hoe mitrongo voahomana ianao vao mahazo an'izany. Ankeriny, mila effort, mila ezaka zay vao azo. Mety fijaliana zao ho an'ny sasany handeha hifoha maragna hiala tao an-drano, handeha hamonjy lamesa maragna dia sika maky visy bangabanga be satria nanomboka rirignina ny andro. Fa ozy nareo hoe naky mangisy aza ny andro foha amin'ny 4 sasany dia mandeha makaty efa endrika an'izay le hoe ngove mahasafa hoe manao ankeriny ianao azona amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manokana fotoana na ny hoe mba hantokalitra hivavaka zany ane. Ny tena hitanany olona hoe tena mivavaka sy le hoe rehefa lahady ny andro dia mahafinaritra be mahitanao makany am-piangonana fa ianao ve ao an-dragno manana fotoana hivavahana samy rery. Indraindray manko le mba ho hitan'ny olona dia misahirana isika, fa rehefa tena agnao rery ve tena manao zay efa misy ihany. Zay zany anankiray le hoe endrika na fijaliana betsaka zay. Fotoana mandany vola io mandany herim-po indraindray aza ny asanao vao kitikitika azo akeriny zany. Dia Jesosy koa miteny hoe ny mpianatra tsy ambony noho ny mpampianatra azy fa ampoan'ny mpianatra azy ny mitovy amin'ny mpampianatra. Raha izaho aza ny enjehana anareo koa dia henjehana. Zany hoe sy surprise zany na mahagaga na tamin'ny andron'ny apôstôly na amin'ny androntsika izao le endrika hoe fanenjehana isan-karazany sy famonoana amin'ny endrika samihafa. Neny Jesosy lakroa, ny sasany fanapahan-doha, nendry Paoly sy Barnabe tany Listra tora-bato, ny sasany nidorana ny entahana tamin'ny hoditra nalonga tamina rano sakay sy ny sisa. Sasany tifotra. Fa ny antsika ankehitriny mety resaka fifosana fagnaratsena agnao mivavaka dia ny raha mangosavy zavatra sy isan-karazany ohatr'izany endrika isehoany azagaga. Fa zay le fahoriana betsaka iaretanao hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sasany zany ane ny olona zany dia naky agnao ataony hoe agnarany mba maopera ohatr'izany endrika isehoany zay ohatra anankiray. Agnarany mba masera endrika isehoany zay samy mahalala ny azy, fa hoe mifalia arakaraka ny ombonanao fijaliana amin'ny Kristy ka afaka hiteny sahala amin'ny le hirantsika hoe sambatrysika fa hafa mameno amin'ny siapy amin'izay ny aretan'ny tompo ho an'ny fiangonana ny vatany masina. Isaky ny misy fijaliana iretanao. Dia Jesosy koa no miteny hoe ianareo izy izy horoahiny amin'ny fikambanany anareo ny akonanareo ihany no hifototra aminareo satria anareo rehefa manaraka dia hotoriny amin'ny manam-pahefany anareo ho tsarainy any amin'ny spino anareo misy aminareo ataony amin'ny azo fijaliana sisa fa azagaga anareo matokia riondro visy fa efa sitraky ny rainy hanome anareo ny fanjakany. Zay misy fampanantenana ihany eo ambadika ny fijaliana io fa tsy hoe voadobla eto an-tany mizaly misipozipozy ary koa afy be ny miandry tsy misy an'izay. Ninina endrika fijaliana zany zay hoe sy maintsy amin'ny mpiaretana fahoriana betsaka no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Anisany mahafehy an'izay rehetra zay angamba satria ilaysika ankehitriny ny miverina fa hoe tsy fotsiny isika anao mba voaray Paoly sy Barnabe zany
fa hoe akoa ny Paoly sy Barnabe io miharana fanenjehana isan-karazany sika raha vao kristianina. Misy zao namantsika fa rehefa tena mivavaka be sika dia tsy manao ny fanaony intsony dia lasa halakalany. Indrindra iny mba miseho azy ko, mba manao azy ko, nareo moa mpivavaka ko, ianareo moa ohatra zao ko, ivavaka andray veny mazoto mivavavana mpanoty sy ny sisa kiesoeso madinidinika fa ny vehivavy indrindrandrindra mamparary fo reny le kesoeson'olona ianao mba miezaka dia eson'olona dia ataovy lisitra ary rehefa tonga an-dragno izay mba karazana fijaliana efa nieretana eo noho ny finoana. Io fijaliana io sy voatery fanaitagnana amin'ny vatagna hoe torabato na hoe lefogna misatoka na asy misatoka na bala nandalo aty amin'ny fona ao aty fa mety teny io ataon'olona mandratra anao. Ary ny tena maharary indrindra dia ny olona tena mba hitokisanao ho tianao ny manao jodasy indray mamadika anao magneso anao ny fivavahana, magnenjika anao. Marina ny zavatra ataonao avadika ny olona ambony ambany le izy ohatra ny mampigadra olona maro dia maro ankehitriny iny ny olona tsy manasiny indray no voatory fa mpanao ratsy ohatr'izay mivadika zany dia reny ataovy lisitra rehefa tonga an-dragno dia mifaliana ao rehefa mahita 5 fotsiny enina iray azy efa mba nijaly no finoana zay satria izay no idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa fiainana maha-kristianina toujours joli mandiniha tena aloha fa mbola lavitra ny afo ny kitay zay zany. Ty anisan'ny mametina azy ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebrio ao amin'ny toko faha 12 hoe banjino i Jesoa filohan'ny finoantsika, banjino i Jesoa filohan'ny finoantsika sy mpanatanteraka sy mpandavorary azy amin'ny lavany sy ny sakany. Nanahazo ny fidiny hafaliana azy izy, naleo niaritra azo fizaliana fa izao izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Iny le ireo misanganaka banjino any tsika zany sanandro mahita ny fiainantsika misy zavatra fijaliana, misy zavatra mampijaly indrindraindrindra avy amin'ny hafa ny mamisiko an'izay fijaliana iretantsika izay avy amin'ny hafa dia sika victime fa le manao rasy amintsika bourreau mpampijaly. Dia ozy izy hoe misanganaka banjino io ny filohan'ny finoantsika io dia zao io rangahy io ny fiteny azy hoe mijanona amin'ny zone de confort azo natao ny miteny hoe asa miditra amin'izany fijaliana izany. Rehefa mbatratra ny fakapanahy izany izy tao Getsemane Andriamanitra re azo ataony sy miditra amin'ity fijaliana sy fahafatesany ity esory amiko zay ny le kapoka fa raha sy maintsy izaly raha sy maintsy hosotroky le any dia aoka ny sitraponao no tanteraka fa naleony ny safidy tao sa voavonjy ireo olona be deaibe reo re sy manaiky izaly bon aoka ny sitraponao aleo izaly fa io fijaliana io mahavonjy olona maro. Zao ry kristianina havana ao amin'ny katesizmy fiangonana katolika tsika manko amin'izao zany taony jobily dia ny indulgence fantatsika zany le fomba sotra mahazatra zao no resahana amintsika hoe ny indulgence io dia rehefa manao an'izao ianao mikofesa anao manao pèlerinage dia mahazo ny indulgence fa araka ny katesizmy fiangonana katolika amin'ny andavanandro dia azonao mivatana avy amin'Andriamanitra ny indulgence rehefa ianao mandefitra ampinoana ny olona mahasosotra sy ny fijaliana miatra aminao sy menimenina anao fa ataonao vavaka ao po tonga dia mandio ny fahotanao iny ary azonao atolotra koa izao fijaliana zao Andriamanitra iaretako zao sahala amin'ny aretan'i Jesoa azy mba ho famonjena andrakotsira be ao amin'ny afo fandiovana. Zay ny le izy ao amin'ny katesizmy fiangonana katolika. Ary mila mitarina arsika indraindray manao indulgence fotsiny dia ohatr'izao nefa sy miaritra fijaliana fa mimenimena vao misy fijaliana ny lela lava dia lava ohatra ny sakorokata mahatakatra lalitsiria lavitra iny ao natao an'izao eto ary lasena rehefa ohatra an'izao eto sy kristianina zany ao ary masera rehefa manao ofisy asika dia hoe les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu hoe rehefa mibantsina ny Jesu Kristy sika dia afaka miditra amin'ny adin'Andriamanitra hoe miadia ny ady tsara ny finoana amin'ny fijaliana ao ve zay zany anankiray. Inona ary no ifandraisan'izay hoe fijaliana nefa Jesoa atao amin'ny evanjely miteny hoe fiadanako meko anareo ny fiadanako no avelako ho anareo amin'ny famaritan'ny olona tsotra ny atao hoe fiadanana zany na fandriam-pahalemana sisy magnakotaba matory tsara sisy dahalo manelingela sisy olona manakorotana ny fiainanao zany fa milamina tsara ianao zay
sisy ady sisy fifantonana rehefa fifandraisana samy firenena de hoe sisy basy mipoka fa concorde milamina tsara le firenena sy zay ozy Jesosy satria nahoana ny kristianina de sy tokony ho vahiny raha ohatra alasakolona raha izy noho ny finoany zay le martyr be deaibe fa nisy hatramin'ny taonjato voalohany dia mandrak'izao a de le niteneniko be deaibe koa fiaignatsika andavanandro io misy fanenjehana isan-karazany de tsy milamina sika satria kotabain'olona enjehan'olona sy ny sisa hararaotiny satria sotra mandevitra de bodony ny fananana sy ny sisa tsy averiny ny volanao sy ny sisa satria fatany hoe kristianina ianao tsy hitory azy de miaritra ianao reny zany ka ozy Jesosy le fiadanana izay ampanantenainy a de le ozy izy hoe le fiadanana vela koa aminareo izy izy a rehefa miakatra any an-danitra aho de hilaza aminareo aloha fa misy zao lanitra zao de anareo mijery ahy sy maintsy hoany koa aho ndray andro satria le rangahy niaritra azy fizaleny tya am'izao izy mipetraka eo akavanan'Andriamanitra de izy niakatra any an-danitra mba ho banjentsika hoe re manaraka ny diany aho tonga am'izay misy azy koa ka tokony ho faly anareo izy izy satria misy ny lanitra sy handefa ny fanahy masina izy de fiadananao anaty sika ao ny paix intérieure izany fiadanana lazain'ny Kristy izany ny fiadanana ianao mety maharary eto velany fa ianao mahasapa hafaliam-po hoe lanitra no miandry ahy de zay ny le hafaliany Jesosy zany sy niteny rehefa kristianina anareo de sahizaly a de ho sambatra anareo de hanakarena anareo de tena ho maroanaka anareo de ho feno anareo aby ny tany ho tanteraka aby sitraponareo sy maintsy ho zoin-doza maro ianareo eo am'izao tontolo zao satria tsika zanak'ondry eo anivon'ny ambodia fa ao anaty ao kosa nefa misy hafaliana hoe lanitra no miandry ahy ary efa misy hafaliam-po ao aminao arakaraka ny ohatra amin'ny fiangonana any de ohatra nao ihany jeren'olona vao misy ade ihany nataoko hoe ohatra ianao milanja mavesatra de mifalianao satria miteraka fiadanam-poko anao zany zay de andramo etỳ tany hoe am'ireny fizaliana iretanao reny venao mba efa mahatsapa hafaliana ihany ao anatiny satria manantena lanitra de anao zany zay manantena lay fiadanana omeny Jesosy atsika izay ka angataho ary fa io no tena toetry ny lanitra ne satria lanitra sy toerana fa eta toe-piainana hoe ianao ve mahatsapa hoe miaraka amin'Andriamanitra de feno fitiavana ianao misy fifaliana foana ianao ninina zavatra mitranga de zay no miteraka fiadanam-po ny fanjakan'Andriamanitra raha teo izy masindapoly eo amin'ny Romanina toko 4:20 dia zay hoe justice et paix de ny fahamarinana ny fiadanana zay zany anisan'ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra